Ho antsika développeur flutter de vao androany moa nahita an'ity package hoe audio player ity fa Just Audio zay no nampiasaiko teo aloha. Ilaiko am'le the playlist izy ity, de le Just Audio ohatran'ny hoe misy package anankiroa samihafa ho an'ny Windows sy ho an'ny mobile. De oui, tiako ohatrany misy Windows fa nitesteko teo nefa nandeha tsara le izy na ty librairie ty na ho an'ny Windows koa ary. De zay ny zavatra tiako zaraina kely hoe afaka tonga de mora kely ny hoe mi-importer fichier audio Tsy tena hoe mi-importer moa zany fa mi-référencer fichier audio. Afaka mi-importer ianao fa ty démo ataoko eto ty aloha mi-référencer fichier audio ao anatin'le machine de mandefa an'le izy amin'ny alalan'le application anao. De ty audio players ty ny package nampiasaiko. Démo kely ho an'izay ao anatin'ity application the playlist ty raha hanampy ohatra zany hoe enika de aiza le lyrics teo? Voilà, voilà, voilà. De tsisy adino intsony. Oui, de afaka manana préférence audio avety moa am'ty, de importeko le fichier MP3 de avy eto amin'ny preview aloha za de efa afaka manao play zany satria efa manana an'le fichier zaho ao anatiny ao. Ohatran'ny misy mangina kely alohan'le izy. Oui, ary nataoko mute le voilà. De ohatr'izay le izy mandeha ohatran'izay. De fa tsy avoakako moa le feo fa sao de mute endry zareo koa le vidéo noho izay zavatra izay. Fa efa mandeha le izy zao. De afaka ataoko save iny de afaka rajouteko atao anatin'ny playlist ato ihany koa iny nefa rehefa avy eo. Hoe enika de avato afaka mandefana azy koa ato zany rehefa manao le performance moa zany rehefa raikitra le live. De ny implémentation an'le izy koa nefa mora kokoa noho le Just Audio nampiasaiko teo. Tsy sokafako intsony le Just Audio fa tonga de ty no resahako satria rehefa mampiasa an'le audio players lao enantsika kely ty voilà, kito aboko pilote tsy akaiky ty rehefa mampiasa an'le audio player zany de afaka tonga de déclarer an'le izy fotsiny le player fotsiny ny avoakantsika eto ivelany eto de avy eo ato tsika miresaka hoe rehefa miova le state-n'le izy de tiako raisinao anatin'ity display ity zay rehefa avy eo. Tsy haiko raha efa misy variable sahaza an'le hoe efa rehefa miova le izy de atao an'izao na mbola tsy any ambadika any. Fa rehefa miova le izy de miova koa zany ny ao anatin'ity hoe display ity. De ny afa-tsy izay player.stop, seek duration 0 io le mamerana azy hatrany amin'ny voalohany Ty nefa ho an'le teo aloha. Tsy fantatro ty mbola tsy nitesteko raha ohatra hoe vao atao stop le izy de miverina any amin'ny voalohany koa. Fa tam'le Just Audio mbola mila an'ity rehefa manao stop fa ohatran'ny pause ihany asa le stop de tsy azoko hoe ahoana ary zany. Maninona moa raha testentsika eto e? Sauvegardentsika de ataontsika play de eo tsika zao ataontsika stop, ataontsika play de miverina hatramin'ny voalohany. Normal tsy mila an'le seek teo intsony ty audio players ty. Fa avy eo aty anaty widgetinao fotsiny zany ianao no miteny hoe zao atao am'le izy rehefa avy eo de mora ampiasaina ihany raha ohatra ianao ka manana fahalinana amin'ny hoe hampiasa fichier audio na handefa feo amin'ny application-nao de hoy zay hoe tena intéressant be sady mora ampiasaina kely.